ho antsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy. Amen. Mivavaka isika. Dera sy misaotra anao izay raha eo noho ny amin'ity ora sy fotoana izay ananana anjara indray ny fiainoana ny teninao. Ataovy liana dia liana amin'ny teninao izay satria ny teninao rery ihany no mampiseho fa Kristy no avitra no mifoatanay ary tsy ho anay ihany fa ho any zao tontolo zao koa. Dia hoko aminay rehetra amin'ny fahafianon'ny fanano masina atsapana izany amin'ny alalan'ny fizarana mofinaina amin'ity andro an'ity. Misaotra Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ity andro latsinain'ny Paska 5 aprily 2024 dia ny Exodosy 4:15 andiny fadimy ka hatramin'ny 4:10. Exodosy 4:15 andiny fadimy ka hatramin'ny 4:10 vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakan'i Egypta fefa nandositra ny olona. Dia niova ny fon'ny Farao sy ny mpanompony ny amin'ny olona. Ka hoy izy, ino zao nataontsika izao no nandefa ny Israely hiala tamin'ny fanompony antsika isika? Dia nasainy ny fehezana tamin'ny kalesy ny soavaly sady nitondra ny vahoaka mianaraka azy izy. Ary nitondra kalesy 900 voafantona sy kalesy ny Egyptianina rehetra izy, izay samy misy mpiady avy izy rehetra. Ary Jehovah nanamafy ny fon'ny Farao mpanjakan'ny Egypta, dia nanenjika ny zanak'Israely izy na dia tamin'ny tanana avo aza ny voany. Koa nanenjika azy ny Egyptianina dia ny soavaliny rehetra tahaka ny kalesin'ny Farao sy ny soavaliny fitainginy ary miaramilana, ka natratra azy mitoby teo amoron'ny ranomasina teo nilan'ny mpiarota tandrifin'ny balazifo. Ary rehefa biakaiky Farao dia natompy ny zanak'Israely ny masony, ka indro ny Egyptianina tamy manenjika azy. Raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary koa ny izy tamin'ny Mosesy. Moa tsy misy fasana va tany Egypta no nentinao faty ananefitra izay? Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta? Tsy izao va no teny nolazainy taminao nolazainay taminao fony tany Egypta hoe aok'izay fa avy aloha ihany izahay anompo an'ny Egyptianina. Fa leonay manompo an'ny Egyptianina toy izay faty ananefitra. Ary Mosesy tamin'ny olona. Aza matahotra anareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataonao anareo an'io fa ny Egyptianina izay hitanareo an'io dia tsy hitanareo intsony manak'izay Jehovah hiady anareo fa anareo kosa anjina. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia nanenjika ny zanak'Israely ny Farao sy miaramilany ary ny vahoakany. Voalaza eto fa lazainy fa nandositra ny zanak'Israely eo amin'ny andiny fadimy tapany faharoa. Rehefa nandositra ny olona dia niova ny fon'ny Farao sy ny mpanompony ny amin'ny olona, ka hoy izy inona zao nataontsika izao no nandefa ny Israely hiala tamin'ny fanompony antsika isika? Ry havana, tsy zaka ny Egyptianina sy Farao ary ny vahoakany mba miaramilany ny nandehanany zanak'Israely niala tamin'ny fanompona izay nampanaovina azy. Andriamanitra raha teo dia nilaza eo amin'ny andininy fahasivy ny lahatsoratra masina hoe andininy fahazafady tsy andininy fahasivy hoe amin'ny andininy hoe Andriamanitra nanamafy ny fon'ny Farao dia nanenjika ny zanak'Israely Farao. Ery amin'ny andininy fahavalo zany Jehovah nanamafy ny fon'ny Farao mpanjakan'ny Egypta ka nanenjika ny zanak'Israely izy na dia tamin'ny tanana avo aza ny voany. Inandray ny tinambara amin'izany? Tsy ny Farao ihany no vonona hanenjika ny zanak'Israely, fa Andriamanitra mihitsy no nampiasa ny fon'ny Farao hanenjika ny zanak'Israely. Mahavariana izany satria vitany nanamafy ny fon'ny Farao ka omotra mihitsy Farao
nanidika ny zanak'Israely dia mivoriny avokoa ny hery teo am-pelantanany hanenjena ny zanak'Israely sy amonona ny zanak'Israely. Ahoana nefa no lazainy Mosesy eo amin'ny 17 aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo famonjen'i Jehova zay ataony ho anareo anio. Aza matahotra ianareo fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova zay ataonareo anio. Ry havana, eo am-pelantanan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Efa tazantsika izany tamin'ny volana Marsy, satria avelan'Andriamanitra ny zavatra sy tranga na dia le ratsy aza avelany ny viravirany olon'Andriamanitra. Fa amin'izany rehetra izany Andriamanitra mbola miasa koa mihevitra fanavotana sy famonjena ho an'ny zanak'Israely. Izany rahateo moa aloha hevitra ambadintsika mandritra ity volana aprily ity hoe mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy. Efa vitan'i Jesosy Kristy ny fanavotana sy ny fanavotana anao. Efa avitra ianao no nafatesan'i Kristy, satria maty mihitsy Kristy no ny fahatsoantsika. Natsangana indray izy ho fanamarinana ho antsika. Ho avy moa ny fankalazana ny karan'i Kristy an-danitra, izay andraisany fahefana rehetra nan-danitra sy aty an-tany, ary izany fahefana ananany izany dia lazainy koa hoe mbola mifona ho antsika izy lokavanan'Andriamanitra ratsy. Mbola ho avy eny amin'ny raolin'andro Kristy. Ambara-pahatonga an'izany, maro ny zavatra hitranga eo amiko sy eo aminao sy amintsika tsirairay avy. Aza matahotra fa ho hitanao ny famonjen'Andriamanitra. Efa vitan'Andriamanitra ny famonjena sy famonjenanao taon'i Jesosy Kristy. Kristy tokoa mantsy no avitra no fotantsika, ary tsy ho antsika ihany fa ho an'ity zao tontolo zao ity. Mila mino an'izany tsika, mila manaiky izany fanavotan'i Kristy izany tsika. Eto dia mampahery be ilay teny Jehova hiadanareo ianareo kosa anjeny. Inona ny ady tokony ataoko sy ataonao mba ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra, mahatsapantsika fa vonina monjy antsika ny tompo. Ny tompo raha toy nge manana hevitra heverina antsika, tsy hahatonga lozy izany mihitsy fa fiadanana. Ny hevitra heverina izay heverin'Andriamanitra antsika ry havana tao amin'ny soratra masina dia maro tsy tahisa. Azo lazaina fa misy teny teknika izay hoe zavitany, tsy hita piesipesenina ny fandaminana sy hevitra heverin'Andriamanitra antsika. Salamo fa 5:30 misy zao teny zao, ry amin'ny 7:20 sy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fa 5:30 7:20 sy 7:20. Ende zava-tsoa amiko indrindra ny hevitra Andriamanitra akory ny hamaronisany. Raha nisy azy aho dia maro isa lavitra no mifasika izy, amin'ny fo dia mbola eo aminao ihany. Ny hevitr'Andriamanitra dia zava-tsoa amintsika indrindra. Manahoana ny hamaronisany? Mifanisa amin'isan'ny fasika, ary mihoatra lavitra noho ny isan'ny fasika. Voisantsika ve ny isan'ny fasika? Ray tanana tsy voisa. Manoatra noho izany ny hevitra heverina an'Andriamanitra antsika dia tsy hevitra tonga loza fa fiadanana. Ka za taitaitra tsika ny amin'ny trangan-javatra misehoan'ny loantsika, nina ny amin'izao valana rehetra n'izao. Zao tsika dia taintaina fatratra mihitsy isy confinement ve sa tsisy? Na misy confinement na tsisy confinement, aza hovaina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Okanao no tena ho an'Andriamanitra manakariva, okanao hivavaka mafimafy kokoa mba hatonga ny fanahy masin'Andriamanitra hitarika anao sy hatonga anao koa anaiky ho tariny fanahy masina sy hatonga anao an'olo tena ho an'Andriamanitra manakariva. Dia ho hitanao indray fa mbola hafa mihitsy manompo an'Andriamanitra sy tsy manompo azy. Eto Farao dia sariny indray ny zanak'Israely hanompo azy. Zanak'Israely koa dia miteniteny foana hoe alao voalevinana Egypte izay maty aty anefitra. Ina moa nalehany tany anefitra? Verimberina tamin'ny bokin'ny Exodosy hoe alefaso ny oloko hanompo ahy. Raha tsika miteny hafa koa alefaso ny oloko hanao andro firavavoana. Ny bokin'ny Exodosy ravana dia filazantsara ao anatin'ny testamenta taloha, satria tsy hahavelan'Andriamanitra voageja zasy ianao, tsy hahavelan'Andriamanitra hitoetra amin'ny fanadevozana zasy ianao. Voapovy izany, tsy nahavelan'Andriamanitra nitoetra atao amin'ny foatana zasy ianao, fa niditra Jesosy Kristy mitondra ny foatako
sy ny fotanao ary fotany zao tontolo zao ary nombona teo n'io azo fijaliana io vonona teo ny fotako sy ny fotanao ary nalevina mihitsy Jesosy kanefa natsanganaandriamanitra ho velona mba ho fanamarinana sy famarinana ho anao ary ho atsika rehetra. Inona ary nazo tsika mbara amin'izany rehetra any? Mbola tsy hanolo tena ho an'Andriamanitra ihany tsika. Andao riavana atoro ny tenanao araka ny tenin'ny Paoly apôstôly amin'ny Romanina 12 Romanina 12 izay mbola nanantsika famindrapo manakakitriny. Romanina 12 ona ny lazainy eo Romanina 12 koa amin'izany mangataka aminareo ary lahy malalaka noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra dia fanotrona fanahy mety ataonareo izany. Atolory ny tenanareo noho ny famindrapon'Andriamanitra mba ho fanatitra velona aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa mivaha amin'ny fanavaozana saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady akasitrahana mamarina. Meteza ianao amin'ny zavatra ataonao kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra fa taro ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'io ataonao io? Tena akasitrahan'Andriamanitra ve? Raha vao tsy akasitrahan'Andriamanitra ajanony ihany avelao ihany fa tolory ny tenanao hanao ny sitrapon'Andriamanitra satria ho Jesosy Kristy ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana dia ataon'Andriamanitra anampy anao avokoa ny zavatra rehetra. Ny mpanompon'Andriamanitra ray izay dia miteny raha manao ny sitrapon'Andriamanitra isika dia ataon'Andriamanitra kadoa avokoa ny zavatra rehetra. Ampahirezana zasy ianao andao hanompo an'Andriamanitra, andao hanolo tena ho an'Andriamanitra na misy Covid na tsisy Covid avozo ny fanoloran-tenanao, atolohy ny tenanao. Raha tsy afaka mandeha mivavaka ianao noho ny hoe antony ara-pahasalamana, alefaso ny rakitra, alefaso ny rakitra tsorana, alefaso maky ny fanoloran-teny zany fa tsy mipetrapetraka anatrano any amafiso ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Atsarao andamanalina amin'ny fianonao ny tenin'Andriamanitra. Saotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny teknôlôjia zay afana mampita ny mofinaina amin'ny alalan'izao Facebook zao. Dia ampahirezany zasy ianao atsarao hatrany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Raha sanatria mivava misy ny confinement, amboary ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Kolokoloka kokoa meteza ianao andiny tena andamanalina ary atsarao fa satria efa sitraka Andriamanitra ny amonjy asy amonjy anao ary atonga sy atonga anao hanana fiainana dia fiainana manak'izay eo amin'ny Jesosy Kristy ilay avy manana fiainana sy hanananao fiainana be dia be. Amen. Misaotranao izay raha eo noho ny amin'izany teny mamy izay natolotoana izany. Ampahirezo izay matsiakeka foana fa tokony fitiavanao ary amantatra ny sitraponao amin'ny ataonay rehetra. Aza velatsy anao ny sitraponao izay tompo amin'ny ataonay hatramin'ny kely indrindra ka amin'ny lehibe indrindra. Oka ny sitraponao no tanterahanay mba anehoana ny voninahitra ao sakalazana ny anaranao amin'ny tenanay tsirairay aby. Rehefa olombo vity mantsy izay novidin'ilay zanako tamin'ny ranao zay tao amin'ny hazo fijaliana. Koa enatrehan'izany avozy ny fanoloran-tenanay tompo. Tehirizy hoe ampelantananao mba nompo anao manakariva fa tsy teniteny foana tahaka ny zanak'Israely hoe alohanay ihany maty any Egypte zay eo faty tia nifitra. Eo anatrehan'izany nefa ianao miantso mihitsy alefaso ny oloko anompo ahy. Dia ity zay tompo hanolo tena ho anao indray avozinay ny fanoloran-tenanay ho anao ny nanavitanao famonjenanay tamin'ny andro Pasika. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe anay izay ny an-danitra mamasina ny naranao tonga ny mifanjakanao ataony ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra mena niny amina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka na melanay izay menoka taminay aiza mitondra anay mifakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fanao mifanjakana sinery ary voninahitra manak'izay. Amen. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaranay zanaka fanahy masina raiso amin'ny fifaliana sy fitiavana ary fanantenana izany. Ary Andriamanitra ny fanantenana ny amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo ho itombonareo amin'ny fanantenana no mihery ny fanahy masina. Matoko izay niantso anareo sady izy ihany nanify izany. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.